ça des food lovers coucou daholo konnichiwa androany indray zany aventure any amin'ny toerana anankiray eny Analakely eny any amin'ny enakaikikiny le inona moa izy ty le centre commercial vaovao io de any amin'ny 4e étage any rooftopny de tsy aiza zany fa ao amin'ny Toratoryu de androaritsika voyage any Japon zany tsika androany konnichiwa Japon zany nareo androany de andao andramany Wale Japon Analakely tsika zany de daoare rehefa eto aminakeo nareo de hitanareo eto amin'ny rez-de-chaussée daholo moa zany boutique rehetra de ny Toratoryu any amin'ny food court any amin'ny farany ambony marihana fa le réseau sy Toratoryu ihany no any amin'ny 4e étage. Ni commande atao amin'ny Toratoryu de andrasatsika tonga de za efa nona be mihitsy ny ramen shan katsudon karaage zay de tatarainy anaveo tio aty amin'ny Toratoryu tsika de aseho anay anareo zany hoe ohatran'ny ahoana préparation d'action zany koa zao mety miintéressé anareo tsinona hoe ohatran'ny ahoana fikarakaran'zareo an'le izy marihana fa misy cuisinier moa zany spécial de formation ato de zay zany aseho anay anareo marihana moa zany fa ny produit rehetrarehetra de importé de Japon daholo misy karazana saveur zao ny paprika saveur spécial de eto efa misy checklist misy tableau de griffe de hitanareo hoe inona lany inona mbola misy sy ohatran'izany de bien sûr misy an'itony baguette tony moa zany ilana azy zay ma tena vrai hoe authentique sakafo japonais de ato ny fahadiovana zany zareo ny hygiène respecté tsara de ohatran'izao de misy minuterie daholo zany aiza aleanao de ohatran'izao marina fa misy raha mahotraka moa zany midiny iny manadio an'ireo zavatra rehetrarehetra koa satria araka ny fantatsika somary gras zany le soupe paty koa ohatran'izay ihany efa préparé fait maison daholo ny paty rehetra.
Inona ny tianao hohanina voalohany amin'ireo rehetrarehetra ireo? Ty. D'accord. An sucre zao? Tiako andramana ny ty. Dia inona koa? Ty. D'accord, ok. Ty amin'ny toratorio tsika zany zao raikitra ny dégustation andao andramana aty amin'ny 5e étage rooftop ny galerie Fema izy teo. Miakatra tohatra dia rehefa reraka be dia nona be amin'izay dia andramantsika. Be dia be ny plan alainay reto amin'ny devant reto fa atomboko amin'ny ahoana ilay reraka be hoy Mathieu dia atomboko tsika amin'ity riz frite japonais ty zany le izy. Ny riz frite japonais Shan ny anarany, riz frite à la japonaise dia izy ity zany ny historique à la base n'ity riz frite dia idéalement les restana frigo no ampiasaina ao anatiny fa lasa culture le izy taty aoriana dia lasa ohatrany hoe karazana riz cantonais fa ny riz cantonais asiatique du sud fa ty zany spécial japonais miaraka amin'ny assaisonnement à la japonaise. Ty zany ny anomboantsika ny dégustation dia atombotsika amin'ity le izy. Inona le ty maka baguette amin'izay ty vanisy Mathieu. Ty ny lahy. Zay moa zany tsy mahay mampiasa an'ity baguette ty fa andramantsika ampiasa androany satria ty Japon tsika zao. Dia andramantsika ty riz frite japonais misy araky ny hitanao amin'izao misy tongolo oignon, tongolo raviny, ciboulette dia misy œuf dia misy hena tsatsio dia andramantsika. Riz frite le izy matsiro tsara dia eno le hena nendasana azy ohatrany misy tsirona ohatrany somary viande. Tu veux goûter? Zoky aloha manandrana dia zandry indray zao. Garni tsara zany le izy dia misy tsirona somary poivré le tsirony dia matsiro be mihitsiny tsara dia misy saosy contrairement amin'ny riz cantonais zany tsy misy an'ilay légumes reny fa juste frit miaraka amin'ny tongolo raviny sy ny atody. Misy œuf zany izay mihitsy ny propriété an'ity riz frite ty. Mbola ampina? Ampina koa ny alahy. Tian'izy da be mihitsy an'ilay izy dia tsara be ty conseilleko ty plat ty aloha. Anisan'ny tena produit tsara ty Shan ny anarany Shan nature. Misy variation le izy ray misy à l'ail, riz frite à l'ail zany Shan à l'ail. Rehefa à l'ail moa izy dia misy sauce kely à l'ail, sauce soja à l'ail, sauce noire à l'ail. Fa tiany antsika natao nature satria izy da tsy dia tena hoe mankafy an'le dia hiditra amin'itoy amin'ny dégustation sahady indray tsika ty apetraka eto, apetraka amin'ity vaniony fa ataony mahita hoy dia toizako ny dégustation mbola atao amin'ny toratorio any tsika dia ato moa spécialité ma japonais dia ramen japonais dia ty zany le famille ramen japonais izay mampanantenana hatramin'izay. Dia ny historique an'izy ity zany depuis 1900 izy ity no subir changement be dia be dia taty aoriana le izy lasa nalaza be mihitsiny. Dia ty ramen japonais ty lasa icône, lasa ohatrany hoe ahoana filazana zany le ho an'le culture pop zany le manao K-pop reny dia matetika ma japonaise dia reto no hohanina. Dia misy karazany maromaro izy ity ato amin'ny toratorio misy ramen rouge, misy ramen noir dia misy ramen nature simple zany. Dia ramen nature ty dégusteko ty dia ramen nature ty dégusteko ty dia ramen rouge nalainay izay ho dégusté ny Sara rehefa avy eo. Misy an'ilay antsoina hoe ramen au sel na shio ramen spécialité de Tokyo. Ty zany tsy haiko hoe mety hoe ramen au sel ty. Dia misy ihany koa ny miso ramen izay ny créena tany amin'ny
nord ny Hokkaido tany Japon foana zany dia misy ny tonkotsu ramen tao amin'ny sud de l'archipel de Kyushu. Zay zany ny historique kely ny ramen dia samy manana spécialité zany ny région rehetrarehetra. Dia eto zany Shio ramen, le salé dia tonkotsu dia misy ihany koa ny miso ramen zao le ohatran'le somary sec reny. Dia anandrana amin'izay tsika zany ty ramen blanc ty, ramen blanc na ramen nature tsisy assaisonnement zany izy e hoandramako kely le maha secret an'ty ramen ty matsy eo amin'le bouillon. Iny le bouillon, hitanareo bouillon matavitavy tsara. Izy tsy bouillon de poulet pur tsy bouillon de porc pur koa fa bouillon simple sady malefaka nefa tena appétissant tsara, matsiro tsara zany le. Dia hitanareo ty nouille ty le nouille ana ramen ty zao zany le nouille ana ramen. Dia ataontsika mba amin'ny style manao japonais zany mampiasa baguette ony. Tsy haiko akory mampiasa an'le izy fa zao dia lasa ngeda be dia misy an'ty ty zany ohatr' zao ny ramen dia misy an'ty sauce kely accompagnement ty atoroko anareo ty sésame dia miaraka amin'ny grain de sésame dia poudre de sésame ty asiako kely an'ty izy hita mantsy le assaisonnement ty. Dia hohanitsika manasa antsika reto ty miboucheko voalohany manasa aleva zay ian'lahy koa asina ohatr'izao moa zany ny aléa rehefa miaraka amin'ny zazakely dia tsy maintsy fahanana kely ry zareo, ny zazakely mbola kely. Dia ataontsika ohatr'izao indray oy izy tabe le io zany tianareo le riz le ramen tsara daholo tena tian'izy daholo aloha le izy zany hatreto dia anao boucher anankiray ho anareo miaraka amin'ity ohatran'ny porc ty. Ty zany hena kisoa, nofo kisoa ty nofo kisoa dia namatsika miaraka amin'ny paty aloha hohaniko amin'izao aloha. Tsara be le assaisonnement le nofo kisoa ity malemy be le izy ohatran'ny io le mamety tsiro an'le bouillon dia tena tsara be mihitsy le misy mamamy misy sauce soja. Hita hoe efa niaritra efa ela teo le kisoa dia matsiro be mihitsy izy na change de goût. Ty champignon noir so le harmonie an'le plat tonga dia misy mélange de goût tsara be mihitsy dia mahafinaritra be mihinana le izy miaraka amin'le bouillon. Manala fizana na manala koa zany reo tiany an'lahy ampiana vary ny an'lahy zay ary asy zay dia tao amin'le ramen zany naharitraritra kely ny dégustation koa satria tena produit phare le izy sady tsara be mihitsy le izy. Toizantsika ato amin'ny vary indray ato misy an'ity plat anankiray ty. Ty zany karazana riz au porc na azo atao hoe katsudon ny katsudon dia bol de riz chaud dia miaraka amin'ny tranche na katsu amboniny. Dia ty zany le porc amboniny ty no mitondra an'le maha katsudon azy. Dia bol de riz dia miaraka amin'le œuf dia le œuf nolokoina miaraka tamin'ny sauce soja efa parfumena zany efa assaisonné. Dia le ny historique an'ity plat anankiray ty
fanao ny étudiant japonais ity indrindra fa hoe hiatrika examen dia manana finoana zareo hoe rehefa mihina an'ity alohan'ny examen dia bonne chance zay zany misy reka chance zany ao anatin'le izy ka dia gourmand be le izy dia hoandramantsika amin'izay ity manomboka tady rotsaka ny orana anao boucher anankiray ho anareo ity zany ny boucher anankiray araka ny hitanareo ny japonais dia mampiasa tongolo maintso foana ao anatiny dia toy ny misy alga kely dia hoandramantsika miaraka amin'ny ity ao ty boucher anankiray marina moa fa fahavaratra ny andro dia somary mandrivondrivotra tsy manakanan-daondrama zany toy ao ty moa zany le ohatran'le ao anatin'le ramen ihany dia misy n'le œuf mollet raha atsotsika azy parfum cuisson tena gourmand be le vary somary misy riz gluant kely misy tsirona ohatrany misy sauce le gluant ana vary reny dia zay omeko kely ty fa nisy matio nambary dia zay ny maranako ny dégustation dia arigato. Atao amin'ny Torato-Ryu no misy antsika aty Analakely 5e étage atao amin'ny Feima galerie Feima dia anandra zany zao manandrana dia ny andramako karaage ty na antsonako izy hoe poulet frit dia ohatran'izao izy tsara kely aloha ny historique an'le karaage moa zany dia poulet frit fa mahasamihafa anazy amin'ny poulet frit hafa izy nendasina tamina menaka mamay be tena farak'izay mamay dia mikarepoka be ny eo ivelany dia tokony malefaka be ny ao anatiny tantaraiko anareo rehefa ankoatran'izay koa dia anandrana an'ity ramen rouge ty satria ankilenazy avy antsina teo misy karazany ramen dia ramen rouge zany no andramako dia ramen moa zany araka l'historique nefa tamin'ny 1900 tany izy ny existe fa natsarainy misy hoe momo fakou zay ando zay ny anarany izy zany nanatsaran'izy dia araka le niteneniko teo moa zany ny ramen dia misy karazany zany dia samy manana fomba fanaovany azy ny olona dia ty zao ramen rouge zany hoe atao anatiny zany misy mampiavaka kely anazy misy paprika sy piment angamba tsy haiko fa hoandramako rehefa avy eo dia tantaraiko anareo marina fa ny japonais moa zany araka le fantatritsika mitovy amintsika gasy ihany tia mihinana vary be dia tamin'izany fotoana zany misy fotoana somary rupture ny vary tsy dia somary lafo zany dia mora kokoa ny nouille dia tamin'iny amin'izay no niforoana ny karazana paty instantané rehetrarehetra tamin'ny 1950 dia zay dia ty aloha zany nanomboantsika satria ty nefa tiany fa nisy matsio be tianjareo andramana dia à côté misy an'ity lasary laisoa ty dia atao misy poivre miaraka amin'ny sel mihinanana anazy dia andramantsika amin'izay zany ty maka mena poulet iray Tiffany dia omena poulet anankiray koa imatsio ty poulet ala tsinana dia meko anareo amin'izay ny anjara poulet anareo ohatran'izao le izy izao le hodina poulet mikarepoka be dia mangatsika mahafinaritra izay tia Japon aloha amin'izao tsika miteny izao koa fa tanana anareo rehetra ny trano sady manasa ihany dia asitsika kely an'ity poivre ty dia andramantsika aloha le izy tena ny tantarako anareo teo hoe moelleux be ny ao anatiny zany hoe tena malefaka limite tena vao masaka amin'ny atolony zany dia ny ivelany mikarepoka be ohatran'izao tapahaka alohanareo le izy dia hitanareo hoe ohatry ny ahoana zany izy zany dia tsara be le asiana sel poivre kely ramener goût hafa mihitsy ho anazy tsara be ny assaisonnement tena juste parfait ohatrany hoe ahoana zany sincère be le goût asika kely an'ity lasary ty zany miaraka aminazy marina fa misy sauce misy ina moa zany misy sauce miaraka amin'le lasary dia andramantsika
marikivy mahafinaritra matsiro ohatran'ny vinaigrette zany conseil be ty karage ty izy zany hita hoe authentique hitanareo ny secret an'izany le fomba nanendasany azy de macération satria fa macéré amina pâte zay izy ty fa tsy hoe akotsotra fotsiny bon appétit de hiditra am'le ramen rouge am'izay zany tsika ty ny antsoina hoe ramen rouge ry zareo za zany raha vao mahita an'izao de misatondra amin'ny hoe masika fa izy misalasala hoe na io piment na piment paprika na paprika fotsiny de andramako aloha de anaovana azy afangaro izy de za moa zany tsy mahay mampiasa baguette fa de hifonana aminareo mankafy sakafo japonais rehetrarehetra fa ezana mba ampilendalendανareo farak'izay zokiny de mitovy amin'ny antina teo misy tongolo maitso misy champignon de misy an'le porc ny eo ambony de misy an'le ino moa misy an'le nouille de ty nouille ty efa préparé maison zany hoe zareo ihany manomana anazy de ndraso aloha asehoko anareo le izy hoe ohatrany ahoana ny paoziny ohatran'izao zany le izy ohatran'ny spaghetti bolognaise izy Stéphanie ohatran'izao de nanaovana azy andramako tonga de ataoko bouchée anankiray ty de tantaraiko anareo en une fois iny Inana ho matsio de andraso izy ameko zay matsara hoe misy karazany le izy misy rouge masika le izy fa masika mahafinaritra zakako tsara zany asika conseil be anareo ty ho anareo ty masika matsiro de effectivement le izy misy paprika kely any ahoako zandry tsy haiko nahita anareo ohatry ny any Japon zany zay aloha le tsy mandeha amin'ny selony le de tsy faninana koa ataoko eto de ndriany mihinana amin'ity mianatra mihinana sa fana maman de andramako mitokana le rony miaraka amin'le ama hoe ramen rouge anazy foana tena tsara be tena ona zany tena goûteux be le izy tsy matavy loatra zany hoe satria matavy be fa tsy matavy loatra de le piment tena juste le matsiro mahafinaritra masika fa tsy le masika be conseilleko be ty zany ho anareo ho an'olon-dehibe de ho any ankizy misy an'ity na le alay fa tsy nisy matsio moa zany tsy de ty hay de nataoko an'le blanc ny anazy blanc moa zany blanc fa tsisy hoe alay zafady de miala tsiny fa za makatsiro be mihitsy manandrana an'izy misy publicité kely an'ity fa nisy matsio eny tsefatsefany de asiko bouchée iray farany ho anareo pour la route iny ohatrany any Japon mihitsy aty mandrivondrivotra ohatry misy fofofofona tsunami zany anao nefa misotro ramen de makatsirony de andao andramana de asiko roniny farany tena conseilleko be hoe ty rouge ty tsy haiko na zaronao fa tsara be izy zay vao may de zay ny dégustation koa de misaotra anareo nanaraka somary may kely amin'ny farany ay ty en fait misy an'iray zao miaraka aminy rehefa tonga ato amin'ny toratorio nareo ty ohatran'izao ohatrany hoe poireau ty samy sauté miaraka amin'ny tomate oignon piment de andramantsika kely ty ozy izy papaty tsy manaiky mihitsy papaty ndao andramana sakay de efa misy graine de sésame koa miaraka aminazy tony zany andramana atao matao tao ambony latabatra ty nondehibe ihany mahazo minana nefa ny ankisy mahazo tomate matsiro mahafinaritra tsara fa ty tena conseilleko be ty accompagnement na karage ty
dia ny anahy fenoko poavra karaha marina moa zany fa amin'izao tsika amin'ny teny zao dia lany Tiffany sy Mathieu tanteraka le bol de riz sahaniny dia midika zany fa tsara be le izy aty koa moa zany raha mbola eto Antananarivo eto Madagasikara ato no tena misy authentique zany ny plat japonais rehetra satria certifié zany zareo hoe tena avy any potony mihitsiny. Conseil be le karaké tena miala tsiny fa tsisy karaké any Papadina intsony fa zay ny dégustation ako. Si vola beliver va tokony fantatrareo fa fianatanyzao tsa vita moramora fa mila marakary sa mataon'olona veloma sy manana voaloha sy manana voaloha sy manana faharoa sy tsy manana faharoa faharoa fa samy malakasy tsalamina manaveva fa tena afayany le miaramananane tiako be sady ito dia no amin'ny papagna tiako be sy nesy Mathieu sady nandradrara ihany dia atomboka ny ito papa ito dia ito dia furu sady dia totana eo atoranay oe tsara be andramo kely hoe dia mba tantara ho anay tsara be misy tsirona ino fromage sady tsara be ino ny tena tiana indrindra tamin'ilay sakafo nandramantsika tondra zao ny andramako eto boucher anankiray boucher anankiray dia andramako ahoana ny tsiron'ilay boucher anankiray tsara be anga amin'ilay atody mba nitaovy boucher anankiray jereny Apa? Adina boucher anankiray ao papa? Ito? Ina le boucher anankiray. Maman? Merci Mathieu. Andramo e? Maman? Maman? Ahoana ny tsiron'ilay atody? Tsara. Tila? Tsy conseille-la anamalaho sa tsy conseille-la anamalaho? Conseille-la? Dia ito boucher anankiray poulet. Poulet io fa porca. Porca. Ito ang porca be. Présenteko anareo ny karta ato amin'ny Toratorio. Toratorio moa zany araka le niteneniko teo aty amin'ny 5e étage no misy anazy dia miaraka aminazy eo ny le réseau ici le réseau rery ny partie food court aty ambony dia ohatran'izao arany ny karta ato zareo manao sahana tsotra sy sahana lay dia ohatran'ny différence ny anankiray moa zany misy ay dia ny anankiray tsotra fa riz frit à la japonaise foana no tena izy. Manao koa zareo bol de riz na aloha aloha tsy teny an'ilay izy version japonais fa tsy tadidiko quoi dia ohatrohatr'izao le izy ho andramantsika rehefa eo daholo dia tia ny prix ny bol de riz variation de prix ato tsy tena hoe lafo be ny mora indrindra moa zany misy 5000 ariary dia ny lafo indrindra angambany any amin'ny 20000 ariary any zao. Dia atotsika manana koa ny karazana bol de riz blanc dia misy grand bol dia misy pomme frite sy assortiment de tzatzou
dia manao koa zareo boisson zany a mazava ho azy a star sy jus naturel dia manao a gold PM koa zareo a sy THP. Ankoatran'izay a atindray a misy a an'ity a menu ity izany hoe manao a ramen karazany telo araka le nitenenjina teo a ny ramen blanc a 19 000 ariary a ramen noir 19,5 a ary ny ramen rouge 20 000 ariary. Dia atindray a misy ny nouille a supplément zany hoe raha atao bebe kokoa ny supplément de nouille a dia mandoa 3 000 ariary nareo. Dia ankoatran'izay a afaka apina ny topinina sasany ohatra hoe œuf mariné apina agitamany anarany a dia 3 000 ariary. Raha ohatra ka apina filet de porc dia manampy a 9 000 ariary supplément zany reny a garniture. Dia misy koa ny plat karage zany a croquette de poulet dia misy a 3 pièces misy 5 pièces dia misy a 9 pièces. Dia ny andramany androany zao a 9 pièces de karage. Dia zay a ny carta atao amin'ny Toratorio Madagascar authentique. Ankoatran'izay a le teo zany ny base ohatra hoe ramen, shaan, misy koa ny karage misy ny karazana tsatsisy ohatr'izany a fa ato zany ianao a afaka micomposé ohatra hoe ato zao a ramen miaraka amin'ny shaan riz frit à la japonaise dia ireo ny tarifany. Dia atindray a misy ohatrany hoe ramen shaan riz frit à l'ail atao misy ramen avec bol de riz blanc atao misy ohatrany hoe ramen miaraka amin'ny grand bol de riz blanc japonais. Dia arakarak'izay safidinareo zany dia efa misy numéro reny dia raisinareo fotsiny le numéro hoe tiany anano karazany tiako ampiarahana. Dia ankoatr'izay atindray misy mixte izany hoe afaka maka ramen miaraka amin'ny bol de riz au porc dia riz au satio moa zany ny fiantsonjareo anazy dia ireo avy ny karazany. Dia afaka misafidy hoe ramen blanc sa noir sa rouge les pimentés Dia atindray misy indray ramen avec grand bol de riz au porc dia ohatran'izay koa afaka misafidy hoe ramen blanc plus grand bol ave sa ramen noir sa ramen rouge. Dia ato koa ohatran'izay ihany fa miaraka amin'ny karage. Dia ato zao misy hoe ramen miaraka amin'ny karage 3 pièces fotsiny ato izy miaraka amin'ny 5 pièces sy riz. Dia ireo daholo ny karazany miaraka amin'ny tarifany izany hoe en moyenne zany variation an'le prix raha ohatra ka le pack ny alainareo pack moa zany fiantsonan'io dia eo amin'ny 28 000 ariary eo ny moyenne ny misy 25 000 ariary. Dia zay ny carte. Tena marina zareo hitanera malagasy tena miaritra beka aikampitovany ohatrany eto an-tanàna manompo vazamy sy manompo karana zay nanana voaloha zay nanana voaloha Toratorio Demografistika mavenir no dia sotra betsaka any izy amotsika abonné rehetra dia zaza voalohan-dalana manino mandeha mody tsy maintsy maka mitazana etaza io mila miezaka mba mitovy aminah tantarainareo ny cadre tany Japon. Arigato. Nato dia miteny japonais. Ny cadre atao zany vasivasy foana zany fa ao amin'ny Toratorio zany dia miakatra ascenseur ianao efa makany dia za aloha zany parking marina hoe Analakely fa misy parking eo ampitany eo dia amin'ilay sisiny iny dia rehefa tsy mahazo an'iny dia izay vao tsy maintsy mitady eraky ny arcade rehetrarehetra maka rodateur. Zay. Dia sinon miakatra ascenseur fa ny ascenseur tsy nandeha tamin'izay tao fa niakatra tohatra izay any amin'ny 5e étage. Dia tonga ny ambony any amin'izay dia tsara be ny vue tsara be koa moa ny andro tamin'ilay izay vao tonga mihitsy
dia feno olona be dia tantarainay anareo ihany indreo amin'ny service rehefa fankadra zany tsara misy vue tsy vue sur la mer moa zany fa vue sur Analakely l'avenue d'Analakely sur l'avenue dia tsara le izy en globalité madio tsara daholo dia misy rappel kely ny Japon le eny amin'ny fond eny dia ny zavatra nanamarika ana misy an'le menamena miantona ndre zany table de jardin dia rooftop le izy marina hoe tafilanitra fa zareo miprévoir amin'ny andro mafana miprévoir ohatra ny ina fitsona zany le ohatra ny parasol sy chapiteau kely reny donc ianao zany tsy mahay miandro aloha dans un premier temps dia avy eo misy espace vert kely ohatra mba mahafinaritra kely zany miaraka amin'le lanterne japonais kely reny ao amin'le toerana dia arak'izany notre cadre dia omenay 9 sur 10 tena tsara le cadre fanantsarana aloha zany tsisy satria zareo koa ny farany ambony dia tena hoe food court zany i toratorio sy le réseau no miaraka any ambony any dia ça va karakarain zareo tsara le cadre dia tsara be indray zany ny service ao amin'ny toratorio nisy taona zany nalaza be hoe milahatra be aho tery be mandreraka be sotrany izy aloha zany tsy afenay fa normal be satria tiany olona le toerana tiany olona koa sakafo arosony zareo dia zay zay tia mahandry fa zay aloha zany service tena idirako voalohany indrindra 2 minitra dia vonona ohatra amin'ny paty matsiro salonina manana chronomètre mihitsy zareo an-dakozia ao dia kitihan zareo le chronomètre dia 2 minitra dia voatitra le planao zany efa manana défi zareo dia mahafinaritra koa afa mihitsy le formation japonaise satria ohatran zany ohatra ny aingana be zany zareo miasa tsisy mipetrapetraka mihitsy tsisy ina le serveur fa makamaka sisy na le cuisinier tsisy toa nipetrahana zany zareo fa tonga dia réactive be daholo dia samy manana mifantatra amin'ny postany hoe tia mpanatitra sakafo tia préparer tia mampangotraka dia farany dia avy saika miteny mpampadiana ny tena nanamarika ana koa le serveur any toratorio sy ny serveur any le réseau manena moa mifampitandem be zany zareo zany hoe ohatra hoe misy client vaovao tonga zao dia sady miservir an'le anazy izy no miservir an'ny le réseau koa dia samy manazavazava an'le izy eo fa tsy hoe ty client ty dia nena ihany ny azavaiko ty ny tena nisany nanamarika mahafinaritra le fara miasa dia ao aminatin'izay zany tsika samy manaiko hoe ny japonais ao anatin'ny catégorie asiatique sinoa ihany fa ny japonais tompoko dia ny fahitako azy zavatra nanamarika ana dia olona tena farak'izay madio zareo amin'ny fomba fiasa sinoa tsy hoe tsy madio fa hitantsika sinoa indraindray sy manakotandrotana kely fa ny japonais tena madio sady ampilaminana tonga dia mizotra araky ny misy étape daholo zany zavatra ataony zay mahatonga anazy misy chronomètre araky le nitenen'ny sara teo dia avy eo misy zareo koa tena olona accueillant be mitao amin'ny toratorio zany toratorio dia accueillant tsara ny serveur atao dia réactif be satria vao tonga ianao dia efa mitondra carte zareo apena anao mipetraka to dia misy katetra be zareo iny carte iny misy omena carte misy omena carte inona reny dia sady complet be mihitsiny na dia food court dia manao service complet zareo satria matetika food court misy le piper alainerie amin'ny comptoir ohatra zany tena manatitra dia maka dia manatitra dia manao service vita hoe sakafo ohatrany hoe restaurant mihitsy zany le izy hatramin'ny paiement zany ka hatramin'ny farany zany io to dia tsy miala eo fa mipetraka dia miandry dia mihinana dia mipaye dia lasa tsisy hoe aiza le serveur teo ohatrany dia izay no anisan'ny tena nanamarika anay tao anatin'le passage nay tao amin'ny toratorio dia farany
nafinaritra anay koa anisany mahafinaritra anay foana moa zany ny restaurant na hôtel na izay mialarana makany an-dakozia fa zareo tena tsisy afenina mihitsy tany an-dakozia filmeko daholo ny ao anatin'ny rehetrarehetra tena madio dia mahafinaritra be zany no mijery le fomba fiasan zareo ohatra ny hoe orchestre zany zareo dia synchrone tsara ny première ny deuxième troisième ny basse ténor dia mahafinaritra be zay zany dia arak'izany dia maneho ny fisaorana zay ao ny ekipa ny toratorio rehetrarehetra zay nandray tsara nandritra ny fandalovana itao anomboanay anazy kompatanana ho an'ny monsieur Yandry moa zany le teo amin'ny lafiny fanendasana teo amin'ny poala dia kompatanana ho an'ilay madama tena mahafatifaty sady mitsikitsiky manazava tao an-dakozia koa izy tena nampianatra hoe ohatra n'izao fandefasana le rony ampiana zao kely dia ao anatin'izay koa kompatanana ho an'ny madame Yola izy moa zany le anisany tena hoe nianatra nanao formation tany Japon any potitry ny toratorio satria araka ny fantatritsika ny toratorio dia inona moa zany ny eto franchise ny eto ny siège principal ny Japon mihitsy dia kompatanana ihany koa monsieur Tately zay nandray anay tao amin'ny enseigne io dia makasitraka tamin'ny fandraisana dia fanafatsika indrindra ny ekipa ny toratorio rehetrarehetra hitanareo amin'ny sary io manjakely hitanareo amin'ny sary io dia arak'izany ary tonga amin'ilay fotoana nomezana ny notsika ny note service tao amin'ny toratorio dia 9/10 bravo be tena ekipa be ekipa mahafinaritra réactive be zany zareo tena marina hoe mbola vao tsy dia ela izy ny anina sokatra fa efa rôdy tsara mahafinaritra tonga avao dia andramo tsara formation zareo hiditra amin'ny sakafo amin'izay tsika nanahoana ary ny sakafonay tao amin'ny toratorio ny sakafo zany tena araky ma hoe authentique cuisine japonaise anazy dia tena voyage tany Japon zay voyage ary tena ahoana zany tena idirana manokana ny zareo fa tena hainy le izy hainy tiany normal koa moa fa zareo avany japonais ny tompony nanao formation japonais dia normal be raha ohatra ka hoe tena authentique zareo no maîtriser les produits inavy nandramantsika atao papadiny raha feziko zany aloha ho anahy manokana dia tena tsara ny sakafo tao tsara dia ny zavatra nandramanay tao amin'ny cuisine japonaise aza dia tsy miala amintsika aloha zany ny ramen nandramanay tao dia misy ny ramen blanc ny atsony zareo ramen blanc ohatra ny hoe simple le izy tsisy assaisonnement spécifique zany ohatra ny hoe soupe chinoise simple zany dia zany arandrana ramen rouge araky ny hitanareo amin'ny sary io tena mampitahinana be farak'izay matsiro dia zany atahotra hoe masika be justement fa tsy dia masika be le izy fa zakako za manokana tsy sakay fa za to dia nijaly be za aloha tena tiako le izy sady misy tsirona paprika le izy dia le patany zareo koa tena fait maison be dia milay be miaraka amin'le izy misy ohatrany zavatra kely teo ambony efa hitanareo teny amin'ny vidéo moa zany fa miaraka amin'le izy misy ohatrany tisame sauté somary pimenté zay teo anatina condiment kely zany condiment kely le izy dia akoatran'izay nisy grain de sésame sy poudre de sésame miaraka taminy dia ireo zavatra ireo rehefa hohanina misy harmoniana plat be dia miakatra be ny gohan'le ramen tsara be dia akoatran'izay za koa sady anisany coup de cœur akoatran'le ramen rouge teo karage tena io zany poulet frit fa izy tena mikarepoka be mihitsy le ivelany dia le ao anatiny limite tena hoe translucide le akoho ao anatiny dia nefany ny ao ivelany matsiro be dia ny ao anatiny somary tsy hoe matsatso fa
ao zany rehefa kakely indray padezany izy de toa de matsiro be tsy mila zavatra avasony fa tsara be. De naka ihany koa zay tao a ryopork na tsononany japonais katsudon ve zany fiteny zany na iny tsy nazavaintsina fa dikan'le katsu amin'ny japonais ohatrany hoe ina moa bonne chance ohatrany hoe tsara réussite les katsu de les dents les bols de riz zany sa io zany fihinan'ny mpianatry ny any Japon rehefa alohan'ny anala examen de ohatrany hoe porte chance zany voilà katsudon izy zany sakafo complet be initanareo tany iny de le riz ny spécificité ankely fotsiny le riz gluant le izy fa tsy riz le andrahoantsika ery anaty rice cooker ery riz gluant donc misy tsirony le riz misy tsirony misy lion miaraka aminazy zany de ankoatran'izay koa ny œuf atao anatiny le cuisson tena parfait le izy moa zany nanapahan'zareo an'le œuf iny hitako tany an-dakozia ohatran'ny kofehy zay de somary apiakariny kely de rehefa misokatra le izy de coulant tsara zany le jaune ao anatiny zay manaraka azy tao nihinana koa zay shahana moa izy teo shahana na ina moa zany riz frit à la japonaise io tena coup de cœur to de za misolo tena ny Tiffany's Mathieu fa coup de cœur ny Tiffany's Mathieu fa tena tonga de lany misy tena goût tena tiavany zareo anazy za misy ariary-goatra somary poivre kely zay to anatiny de tena matsiro le izy tsy hoe be sira fa matsiro tena amin'ny atonony de tena tsara le izy tsara za aloha koa tena coup de cœur ko zavatra anankiray io d'ailleurs c'est stina ampijery vidéo amin'ny YouTube de hitanay matetika mihitsy fanaovana an'iny de ahely zay kahinany de mahafinaritra be fanaovana le izy voalohany ka hatramin'ny farany de zay de conseillé be de tsara be arak'izany mbola misy anadina tsisy tony arak'izany ny noty sakafo omenay any ao amin'ny torio dia 9,5 sur 10 bravo be zareo zany anisany voalohany tena hoe mahasamy teny zay hoe authentique vrai ramen na bouillon na patiny na topping ao anatiny tena juste parfait de fizatsika foana ny ndao andramanantsika mbola be deabe ny aventure rahantsika de anolotra ndao andramana efa akaiky farana zao ny saison 6 efa vitsivitsy sisa de hiditra saison 7 tsika fa mbola sy tapitra ndao andramana ataontsika matsiro be ndray fa alohan'ny saison 7 mazava ho azy fa anao jeu misy challenge ndray de andao andramana de ahoana zany afatra amin'ny abonnery izoky sayonara de ahoana ny afatra amin'ny abonnery zany ataovy arany sotra betsaka sotra betsaka anareo abonné rehetrarehetra de alefa zandry de manaraka page zay azany zao page page de TikTok de Facebook de YouTube de kopatanana bizo be ho any momota fa tia ny momota tia be a momota hony Tiffany's Mathieu ao any manao kokoa coucou momota momota tio be de manao babay an'ny abonné rehetra zany tsika amin'ny teny japonais isa roa telo sayonara avery hoe isa roa telo sayonara arigato de andao andrahoana foana